Tranga hafakely indray no niseho satria nalevina velona ilay pastera ary nilaza tamin'ireo mpianany izy fa tsy maintsy hitsangako velona afaka 3 andro tahaka ny nataon'ny tompo. Ka nipitsipitsony mahakasika an'izay ny fakafakena amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny vidéontsika ary tsarovao hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa nahito isan'andro. Tsy ampendrela mo isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary. Ny tonga tsy miarahaba hono na mantesitra ka dia faly miarahaba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity tenako amin'ity androandroany ity araka an'izay efa natsiviko zay dia ny mahakasika an'ilay pastera izay nalevina velona ary nanantena fa hitsangako velona afaka 3 andro no tena iompanantsika atao anatin'ity vidéo ity fa milohan'izay dia andao aloha ho resantsika ireto tsara fantatra manaraka ireto. Tranga teny Andoharanofotsy araky ny vaovao ny compagnie GN Tanaville tamin'iny andro ny afako maliny. Nahodikodigny ity zazalahy ity ny zazavavy iray izay 12 taona nasiany zaza tao anaty kibony ka teraka. Nariny amin'izay rehefa avy nampijaliany ka olona tsara sitrapo no nitsetra sy nitondra ilay tovovavy niaraka tamin'ny zanany efa bolana teny amin'ny Bron Gendarme Brigade Andoharanofotsy mba hitantara ny zavatra nahazo azy mianaka. Nosokafana ny fanadihadiana ka eny amin'ny fonjany Antanimora no niafaran'ilay tovolahy vao 12 taona izay voalaza fa nanao fanikandalana ity. Ry Zandria mitandrema ihany amin'ity resaka fiarahana amin'olona alohaloatra ity indrindra fa niforosoana amin'ny firaisana aranofo alohaloatra fa mety hanimbanao sy noavinao izany raha toa ka tsy mitandrina anao ary mety hiteraka vohoka tsy nirina ihany koa raha toa ka tsy misy ny fitandremana amin'izay. Raha ohatra ka tsy mahavita hiaritra ihany ny tsy hanao an'izay adalana izay dia manatona an'ireny tombim-pitsaboana ireny fa misy fimailomaimaim-poana amin'izy ireny dia maka amin'izy ireny ary ampiasao rehefa te hanao an'izay zavatra tianao atao zay anao amin'izay fotoana izay amin'izay mantsy sady voaharo amin'ny retina anao no voaharo amin'ny resaka vohoka tsy nirina. Eo amin'ny resaka fanapozinana ara-tsakafo izay nahafaty olona tany Solila Ikalamavony, olona 4 no nampidirina amponjavonjomaika amin'izao fotoana izao. Niakatra teny fampanaovana ny fitsarana ambaratonga voalohany tao Fianarantsoa tamin'iny andro ny afako maliny ilay raharaha nahafaty mpandraharaha-mpivady nirina sy volahasina sy olona iray hafa tany amin'ny commune Solila district Ikalamavony izay maty ny fandimby taorian'ny sakafo natao tamin'ny fety ny 8 Martsa 2024 lasa teo iny. Olona 4 no niakatra teny amin'ny fitsarana izay voarorohy ho nanapozina ireo olona maty ireo. Nanapa-kevitra ny fampanaovana hampiditra azy ireo amponjavonjomaika miandry ny fitsarana azy. Ny roa amin'ireo voarorohy izay lehilahy dia voalaza fa halefa eny Tsiafahy raha eny amin'ny fonjan'ny Ankazondrano kosa ireo vehivavy 4. Voapirofo hoy ny fianakavian'ireo maty fa fanapozinana no nitranga. Raha tsy hivina dia nandritra ny fanamarihana ny fetin'ny vehivavy no nitranga atao amin'ny fokotany iray antsoina hoe Voagnena, commune Solila district Ikalamavony ity raharaha ity. Ny alahady 7 Martsa ireto mpivady mpandraharaha ireto dia tsy iza fa inirina sy volahasina no niara-nanao fety tamina mpiaramonina izay namonombo sy ondry toy ny fanaon'izy ireo. Araka izany nisy ny fiaraha-misakafo niarahan'izy mivady tamin'ireo mponina izay nankalazany fety. Ny alatsinainy 10 Martsa nefa dia nanomboka marary ilay rem-pianakaviana dia inirina. Nanaraka azy koa ny volahasina izay vadiny. Nitovy avokoa ny fisehony aretina, feo sy ny fitaovam-pisefona novoa. Ny alarobia 20 Martsa maraina no nindosiny fahafatesana inirina rehefa notsaboana tao Ikalamavony. Nentina haingana niakatra tany Fianarantsoa kosa ny vadiny niaraka tamin'ny nofo mangatsiaka ny ilay mpandraharaha saingy tsy tana koa ny ainy ny 12 Martsa maraina. Efa nisy olona hafa koa maty ihany tany amin'ny toerana ity izay nitrangana fanapozinana ity. Ka tsy fanapozinana ara-tsakafo tsotra no niseho tany Solila ity fa tena poizina ny nina natao tamin'ny sakafo mba hamonoana an'ireto mpandraharaha ireto. Mahavaky fo sy mampalahelo ny trangan-javatra tahaka an'izao satria ireo olona ataonao soa, ireo olona izay tsy noeritreretinao hamono na hafaty anao nefa dia ratsy loha aminao
ary mialina anao izy ireo ka izay no mahatonga an'ity resaka famosavina lava noho ny izay hetraketrakin'ireo be fialonana sy ireo tsy matahotody ary ireo zay tsy faly amin'ny fahombiazan'ny hafa no matetika manao an'izay toetra ratsy ndeha misavy sy ndeha hamon'ny hafa izay nefa tadidio fa na omenao misavy ka ho maty ara ny olona iray izay tsy tianao iny dia tsy misy zavatra azonao atao aminy ny nofo mangatsiaka ny tsy azonao atao laoka na ihany koa tsy azonao hohanina fa dia ara-tsim-panahy tsotratra fotsiny no azonao ary heloka eo anatrehan'Andriamanitra izany rehetra izany. Andao amin'izay ho resantsika ny mahakasika an'ilay raharaha pastera izay nalevina velona. Tranga tena hafahafa no nisy tao Zambimo ity tranga ity. Nisy pastera iray izay fantatra amin'ny anarana hoe James Sakal izay tena mbola tanora tokoa io pastera io. Nitarika fiangonana sekta izy io nilaza izy fa hanao fankagana goavambe ary mahavita izany ka nino tokoa ireo mpivavaka tao aminy. Nasainy nalevimbelona izy ary nampanantena ireo mpianany rehetra sy ireo mpivavaka ao aminy fa hitsangako velona izy afaka 3 andro tahaka ny nataony tompo. Vantany voanandray izany ireo mpino sy ireo mpianany rehetra dia nangady lavaka ka nandevina azy ary nalevina velona tokoa ity pastera ity. Afaka 3 andro nefa dia gaga ny olona fa tsy nisokatra ny varavaran'ny fasana. Lina nandeha nijery azy tany am-pasana ireo kristianina marobe sy ny fokon'olona rehetra. Nangadina ny fasana izay nandevenana azy rehefa hita fa tsy nisokatra. Rehefa nojerena tao anatin'ny vatana sy nazy dia tsikaritra fa tena maty tsy misy aina intsony ilay pastera. Nigoropaka ny olona rehetra, ny fianakaviana koa etsy andaniny tena tohina sy nalahelo mafy. Izao zany ilay hoe diso manaraka anjambany loatra ny zavatra izay voasoratra ao anatiny ireny fivavahana ireny ka lasa manaonao foana ary lasa manao sorona hatramin'ny ainy aza no izay fandikana vilana sy fanarahana anjambany izay. Tsy mba misy fanadihadiana sy famakafakana akory atao fa dia iny fa maimaika ny te hampiseho amin'ireo mpino izay hoentinao manaraka anao ety sy roa amin'ilay toriteny isan-karazany ka iny fa tafaroboka amin'ny zavatra tsy tokony atao ka maty ny hafarany. Hanatra ho an'ny rehetra izay mbola tsy voa, tsy hoe ratsy ny mivavaka, tsy hoe ratsy ny mandeha am-piangonana isaky ny alahady fa kosa aza diso manaraka anjambany loatra amin'ny zavatra tsy tokony ho atao. Izay no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tomboko lasy tomboko vavy misaotratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny video antsika ary tsarova hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tabaka ny video zay lefa neto isan'andro. Tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia marary soa.